Kolosiana toko voalohany andiny fa 4 ka hatramin'ny fa 5 Kolosiana toko voalohany andiny fa 4 ka hatramin'ny fa 5 toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaritako anareo ary matateraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahoriany Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana izay nanaovanay ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomenay ho anareo hatateraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia ny zava-miafina ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olon'ny masina izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny haren'ny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra izy notorinay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra mba samy atolotray ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra ary ny hatanteraka izany no kelezako aina koa sy ezahako fatratra araka ny fiasan'ny hery ny lay miasa mahery atao anatika Jaona voalohany toko faefatra Jaona voalohany toko faefatra andiny fa 4 no hofakitsika amin'ny anaran'i Jesosy anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesireny ny antikristy io zany ny fanahin'ny antikristy satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao amen. Ny aloha hevitrisika amin'ity hariva ity moa zany fampatsiahivana dia hoe Kristy velona ao anaty tamin'ny maraintsika dia niresaka ny tsy fitovian'ny testamenta taloha sy ny vaovao hoy isika hoe tany amin'ny testamenta taloha dia mankatolalana mankatodidi ny olona dia mahazo fitahiana sy mahazo famahana olana tafiditra ao anatin'izany koa fanasitranana milaza ohatra ny soratra masina hoe manompo an Jehovah Andriamanitra ao dia hitany haninao sy ny ranonao ao ary hoe soroko aminao ny aretina fa rehefa miditra kosa Kristy dia milaza amin'izay izy ny filazantsara ary ny filazantsara dia mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay io amin'izay dia zao ny ambaran'ilay Kolosiana toko voalohany izay nolazaintsika teo sy nivakitsika teo hoe ny amin'izany zava-miafina izay io izy no nanaovana anay ho mpanompo zava-miafina izay nafenina atry ny fahagola secret zany ty zavatra ambaran'ny Paoly ao amin'ny Kolosiana toko voalohany ity secret zava-miafina zavatra tsy naseho na iza ary tsy naseho akory ary tamin'ny andron'i Jesosy satria Jesosy tsy niresaka an'izany hoe zaho anatinareo zany fa mivoaka kosa aty amin'ny vanim-potoana ny apôstôly Paoly izay nataon'Andriamanitra ho mpanompo ilazany atao hoe fahasoavana dia zao izy ilay zava-miafina nafenina atr'izay fa aseho kosa ankehitriny Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra ohatr'izao zany le fandeha le fiainana ny fiainana atao amin'ny testamenta taloha tsy izy azany Jehovah ao anatinareo zany no tsy izy azany ozy izy Andriamanitra milaza tsy fiaraka aminareo zany ny fanahiko nareo la mafilo nareo la mahafiatoka tsy maharitra ny aminareo fa vonoko nareo raha ohatra ka miaraka aminareo fanahiko fa zao zany iraka ny anjeloko any aminareo zay miaino azy any dia velona zay tsy miaino dia ho faty eny an-dalana fa ny fanahiko tsy araka aminareo satria tsy mitovitsika aty amin'ny testamenta vaovao amin'izay mivadika ny rasany lasa Andriamanitra manaiky honina ao anatiny enjana be zany resaka zany tsika zao jentilisa tsika malagasy tsika tsy malala ny tantaran'i Israela dia amintsika ohatrany hoe eny ary ndao atao hoe zay zany ozy enao fa amin'ny jiosy zany fanambarany zany blasphémie zany hoe Andriamanitra ao anatintsika
zany ny jiosy eritreretinao zao zavatra ao jiosy tsy samy antso an'izany Jehovah Andriamanitra zany tsy samy anao zany ndena dikany hoe Jehovah Andriamanitra mantsy isy iaso veasy zay tena anaran'izy io dia isika rehefa mamaky baiboly protestanta le soratana tamin'ny 1840 tsy fantatro dia mahita Jehovah be deaibe fa ny baiboly jiosy original tsisy an'izany Jehovah zany fa tompo foana ny azy tompo foana ny azy rehefa mamaky sotra amin'ny baiboly hoe Jehovah rehefa nanao ny faminaniana mikasika an'i Jesosy hoe Jehovah nanao tamiko hoe mipetraha eto amin'ny fitoeran-tongotro mandra-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotra mipetraha eto anilako mandra-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotra dia zao filazany hoe Jehovah ny tompo nanao tamin'ny tompoko ny tompo nanao tamin'ny tompoko fa izy tsy miteny hoe Jehovah matahotra loatra ny Israely ozy izy Mosesy rehefa nianika ny-tendrom-bohitra Mosesy iraka Andriamanitra fa mianika ny tendrom-bohitra dia zao ny fanambarana Mosesy mangorohoro loatra ny fanahy io tena tellement matahotra mafy izy an Jehovah matahotra loatra satria Jehovah tena le tendrom-bohitra mivoakafo miorohoro mandrivotra nisy fotoana Eli nasainy Jehovah eo aminy dao makany amin'ny tendrom-bohitra Horeba eo amiko ianao hitanao zay zavatra saiko ataonao niona tamin'ny Jehovah any amin'ny tendrom-bohitra Horeba Eli miovitrovotra ary raha vao misy apparition fisehoan'i Jehovah dia efa mamaivoka daholo zay ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ty tendrom-bohitra ty tsy azoko tiana tendrom-bohitra io mbola tsy Andriamanitra fa tendrom-bohitra fa na iza mikitika ny tendrom-bohitra io Sinay dia atao matina olona na biby za zany te hiresaka aminao aloha voalohany indrindra ny amin'izany zava-miafiny zany fa tsy kitotozany resaka zany ary tsy kelikely zany indray tsika mantsy mijery zavatra mahita film na ohatrany hoe tsy tena herotsika tsy tena fantatritsika ny lanjan'izao zavatra zao fa rehefa omeny tompo fahazavan-tsaina isika ny amin'izao zavatra zao dia fantatrao loatra ny alehibe ny fahasoavana zay omenana amenna tanao ny ankizy rehefa mbola kely izy ka tantarainao hoe naregny dada sy niny tena sahirana zay nareo vao mianatra dia nohony fotsiny ilay izy fa rehefa melehibe izy manomboka tonga saina amin'izay izy dia manomboka hitany amin'izay ny fiafiana rehefa mbola zaza izy zany raha 3 taona 5 taona tsy hitany fifoazanao maraina amin'ny 3 maraina tsy hitany tananao mety votsika tsy hitany atsemboanao tsy hitany ny sakrifisy ataonao hoe ny kiraronao rofotra fa izy hividanana kiraro vaovao tsy hitany ankizy zany ianao manao skopidoa fa izy hividanana tenisy vaovao be dia hianatra mba hampazoto azy tsy hitany ankizy zany fa rehefa melehibe ny ankizy azo taona dia hitany amin'izay ny sakrifisy ataony dada sy niny dia makasika azy any anaty raha tonoana fotsiny amintsika ny zavatra ataony Jesosy ho atsika dia no nisofintsika fotsiny fa rehefa meomen'ny tompo fantakarantsika dia fantatritsika izany dia verina amin'ilay jiosy hoe any amin'ny testamenta taloha raha lasa nabavy tsisy an'izany Jehovah sy ny Israelina zany dia hoe zaho eo foana ny zavatra natao tamin'izany dia fiara-ny fanekena sa tsy hoe aminareo zany fa tia ny fiara-ny fanekena ataovy asivorima sy tomima asivokerobima eo amboniny dia misy anjely oatra ny manoatra zao zay eo ambon'ilay izy dia zay natao hoe fanatrehan'Andriamanitra dia io fotsiny lanjalanjainy eraky ny tanàna ty ny fanatrehan'Andriamanitra tsisy inona fa dia say fotsiny rehefa ndeha hiady dia misy mpisorona efada tsy azo kasihana akory ary enjana be zany vao mikasika ny orima io kerobima io le anjely manao ohatran'izao fotsiny to dia maty tsy azo ivazovazina mihitsy zany Jehovah Andriamanitra zany kasika fotsiny maty eo eo dia lanjalanjay zany ny zavatra ny ainan'ny Israely mangovotra matahotra zany ny tenenany tenin'Andriamanitra hoe fanompona mitondra fahafatesana dia ilay voasoratra tamin'ny vato mitondra fahafatesana dia rehefa mibanja Mosesy dia matahotra loatra izy tonga amin'izay ny fanekena vaovao nomena Jesosy Kristy tsy azo nampidirina ny fanekena vaovao tsy azo tonga dia hoe tapitrindra aoko izay fa tsy mety fa laosina vaovao tsy zany fandehana eo fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy maintsy nampidirina aloha Jesosy dia raha nampidirina Jesosy dia tamin'ny maraintsika ny resaka ny filazantsara sy ny fahasoavana izay rehetra nandray azy
dia nymenery tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Zay rehetra nandray azy dia izao nambarany apôstôly Paoly hoe voaomby teo amin'ny azo fijaliana miaraka amin'ny Kristy Jesosy ihany, tsy zatsony amin'izay velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Eto zany misy fanompona anankiray ara-nofo, feno fatahorana an'Andriamanitra, feno fangovitana, feno fikorontanana, tonga amin'izay ilay fanompona anankiray araky ny fanahy. Ato amin'ity fanompona ara-nofo ity zavatra ara-nofo, fihetsiketsehana ara-nofo daholo ny ao. Zao ny hohanina, zao ny tsy hohanina, zao ny andro tandrovana, zao ny tsy tandrovana. Itiny tsy maintsy ataonareo. Rehefa mijery an'izany ianao, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza manao zao ara-nofo daholo ity zany. Tsisy olona mijangajanga ny anaty fanahy zany, fa araky ny nofo ety ivelany, ety vatany tena mijangajanga. Ny vatana ny mandainga, ny vatana ny mangalatra, ny vatana ny manao zao, zay le ato zay. Voaka amin'izay le fampona ao amin'ny fanahy le vaovao, lay zava-miafina hatry ny fahagolo. Tato mavesatra manao an'izany. Ezahana, tsy vita, rehefa tsy vita dia mahita loza, mahazo kapoka. Fa ato amin'izay tonga Jesosy Kristy. Dia izao no nataon'i Jesosy. Tsy azo tonga dia atsofoka fotsiny satria ato fanompona hita maso dia ato tsy hita maso. Ahoana ny idirantsika izay hita maso, amin'ny fanompona tsy hita maso. Zany zavatra hafahafa be zany, manahirana be zany hoe za hita maso, za azo tsapahitana, za hanao fanompona tsy hita maso. Le ato no tena mety normalement, le ato satria ty hita maso, samy hita maso dia mety. Dia izay mampatonga olona be dia be eo amin'ny zavatra hita maso ihany tena hanompona, dia mijanona amin'izay. Fa tsy izay ny ao amin'i Jesosy Kristy. Dia ahoana fomba nataon'Andriamanitra nomeny amin'izay ny zanany. Atolotry ity zanako ity dia izao mifandeha ilay izy, miara-omboana aminy daholo izay rehetra olona mandray ny famonjena. Dia rehefa omboana miaraka amin'ny Kristy Jesosy ny olona, dia hozy isika tamin'ny maraina ny korina amin'ilay olona ny raha fa mihoatra noho izany nampiraisina ny Kristy amin'izay ilay olona. Dia hozy izy Jesosy, zaho aminareo, ianareo ato amiko. Hozy izy Paoly, Kristy mivelona ato anatiko. Tsy zatsony ty velona ity, fa zany araka nomboana. Zay le zava-miafina, Andriamanitra amin'izay velona ato anatin'ity tenako ity. Za zany mandehandeha io, dia velona ato anatiko Jesosy. Makaty Antsirabe, dia izy tsy mijanona ny Antananarivo, miandro ny fiverenako, fa miaraka amiko ato anatiko ato. Raha nandray ny famonjena ianao, miatrika problema ianao, dia izy tsy manao hoe vahorery eo ianao, alamino rery eo. Nisy fotoana zara mikasika an'ilay hoe resaka mariazy ao amin'ny bokin'ny Efesiana toko 5:2-20 ka hatramin'ny faha 1:30. Eo amin'ny faha 2:30 dia izao lazain'i Paoly hoe amin'izany ozy izy ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny renina dia kambana ny vadiny dia lasa noforay any izy roa. Zava-miafina ny amin'ny fiangonana izany. Zava-miafina ny amin'ny fiangonana. Fantatrao ny nataon'i Jesosy teto ambonin'ny tany, nanolotra ny aina izy, fa ny tena ny antondiany mikambana amin'ny vadiny izy dia lasa noforay any izy roa. Za tsy mahazo mandova ny fiainana, averiko eto. Nofo mandra tsy mahazo mandova ny fiainana mandrakizay. Noho ny amin'ny tsy fataterako tsy mahazo miditra ny lanitra, vao mijery fotsiny Andriamanitra tsy lany maty io. Tsy mety. Nisy lehilahy anankiray mpisorona be ao am-bokin'ny Zakaria ao. Josoa mpisorona be ny anarany. Zany mpisorona be zany nolomasina indrindra teo amin'ny Israely, fa tonga teo anatrehan'Andriamanitra. Maloto dia maloto ny akanjony. Ko raha le mpisorona be raha tsy tafiditra, ahoana ny iza no mbola isay laza fa azo hiditra? Tsy mahazo hiditra. Fa ahoana ny mampatonga aho tafiditra ny an-danitra ny ray andro any? Satria atao anatiko Jesosy Kristy. Zava-miafina izay nafenina hatry ny fahagolo, tsy fantatry ny mpaminany zany. Ilazaintsika hoe Elena na mirakla be, Iana ohatran'izao, Mosesy ohatran'izao, kapohana fotsiny tonga dia vadika raha. Tsika mantsy mora impressionné, mora taitra amin'ny zavatra miseho ivelana tena enjana be. Fa za milaza an'andro any, nafenina ny Mosesy mpaminany zany, nafenina ny Eli mpaminany zany, zava-miafina be zany. Ny mirakla hitany fa ny firaisana tamin'i Kristy tsy nandramany. Hozy izy ny Hebreo 12:20 ireo rehetrarehetra ireo dia samy maty daholo, tsy nahitany teny fikasana, fa natazana azy teny lavitra teny, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny, tsy nandray,
za olotsotra ty tsy nareo feovavany an-danitra ny antso a oatsangoko pastera ianao no mpanomboko izay tory ny anarako maneran'izao tontolo zao fa olona faran'izay tsotra takana fa ho Jesy Kristy za hitoetra ao anatina satria efa vitako ny famonjea zava-miafina izay nafenona hatry ny fahagola fa zao ny problema isika ary zay mampatonga zao afatra zao fampisarana isika raha vo tsy révélé ny anatintsika zany zavatra zany dia miaina an'ilay fiainana natao amin'ny Israely any isika zany hoe fiainantsika misaraka amin'ny fiainan' Jehova rehefa ny olona manambady nefa mbola tsy vorosaina tsara lasa izy moderne mamana ohatra zazavovy 12 taona 17 taona na mpanambadianao asa gaga mihitsy avakerinandro iny mianzo mamba teo ody verina kely amin'ilay fiasana toko vadimy teo amin'izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reny Jesosy lay lehilahy nandao ny rainy izy dia nikambana ny vadiny dia nofo ray an'izy ireo nampiraisina ao amin'ny Kristy zany natao hoe olona ao amin'ny Kristy za mandehandeha olona ao amin'ny Kristy mamakivaky ny fiainana eto amin'izao tontolo zao a olona ao amin'ny Kristy miady amin'ny problema ozy izy le Jaona voalohany toko faefatra andiny faefatra teo maharesy zao tontolo zao ianareo satria lehibe zay ao anatinareo no zay ao zao tontolo zao fa rehefa tsy hiainantsika zany zavatra zany dia Andriamanitra tsona ny an-danitra foana ny etsotsika Andriamanitro be dehibe koa moa ny hira manoana an'ilay zay aza mandahona mafoy ahy mila mitandrina kely rehefa mamaky salamo fa tsy misy zavatra tsy valida amintsika tsony any salamo misy zany aza mandahona mafoy ahy aza manaisitra amin'ny fanamasinao hiala tao anatika fa ty amin'ny fifandraisan'i Kristy sy ny fiangonana no firay any izy roro mitambatra Kristy atao anatiko zao ao amin'ny Kristy tsisy Kristy mandahona mafoy ahy zany ninona treako ninona zava-mitranga ao anatin'ny fiainako Kristy tsy mandahona mafoy ahy zany ke nambara tsy andaho anareo zany aza malahelo fonareo tsy andaho anareo a namboatra fitoerana ho anareo a any amin'izay misy any koa misy anareo fa zao raha andeha dia tsy avelako kamboty anareo fa za aniraka mpananatra izy no eo aminareo mandraka riva verina indray le voambolana tamin'ny maraina mandraka riva dikany mandraka riva illimité eo foana ny fanamasina tsy atsona lava isaky mihetsika tany amin'ny testamenta taloha misy an'izany zavatra atsona foana Jehova fa tio ny fanekena vaovao rehefa nampiraisina ianao rehefa manambady dia tsy avosina isaky mihetsika le fanambadiana makany amin'ny mairie isaky mihetsika hivady indray zay ohatra lefilefy le any ataovy le izy monsieur le maire na monsieur le délégué fa zay vadinao androany dia vadinao foana matory iny vadinao tsangany iny vadinao tsy tanomasonao izy mbola vadinao foana fa tsy hoe rehefa lasa izy dia tsy vady tsony aloha andrenao aloha zany ary mamoa anao mpivady indraytsika no firay ihanytsika rehefa tafody ianao fa rehefa lasa ianao samy manana ny nofony tahak'izay ilay firaisan'i Kristy sy ny fiangonana iray ihany za zany afaka mahazo toky ary izay ny tian'ny tompo hiainantsika rehefa tsapanao fa niasa tao anatin'ny fonao Kristy dia ao izy dia milaza aminao izy mahery zay ao anatary miatrika inona ianao korotana le fiainana tsy niova le izy mahery zay ao anatinareo ianao fotsiny mikorotana io satria ianao fa zatra le fiainana tsy niaraka taminy zatra le fiainany Israely fiainany Israely a dia latsinainy talata larobia misy zoma samy manany azy ohatra ilay nyteneniko teo hoe ny Israely zany a dia ohatra ny olona mpifankatia weekend fomba mifankahita
misy olana dia mba afampiantso tsindraindray anina kelikely sa dia mba afaka indray sa dia mba zao fa ny fiainan'ny Kristy sy ny fiangonana fiainana mpivady na tsinay ny vadinao dia vadinao, talata ny vadinao dia vadinao, larobia takizay, lakamisy, andro tsy fiasana, vakansy, vadinao foana izy. Tsy misaraka mihitsy ianareo, tsy misaraka mihitsy. Midika le hoe misaraka resako eto zany tsy lasa divorce na lasa hoe tsy mpivady tsony fa mpivady foana. Dia takizay ihany koa amin'ny Kristy, rehefa nandray ny famonjena dia Kristy velona atao anatika, fanantenana ny voninahitra velona atao anatika. Raha ho avy Jesosy zao dia zao fanantenana ny voninahitra velona atao anatika, andova ny fiainana mandrakizay aho satria za ao aminy izy atao amiko. Tsy hananako fisalasalana zany. Israely no manana fisalasalana hoe dia ahoana antsika aloha jerena hoe manao antsika reto zay vao hita raha hamonjy antsika Andriamanitra na tsy hamonjy antsika tsy mamany olako Kristy dia tsy atao anatiko izy. Rehefa atao anatiko Kristy dia atao anatiko mety ny olako mety miva mety tsy miva so dia alay-panatsika etrehitra zay raha ato ve izy dia mbola ohatr' zao ihany manjoa. Raha ato ve izy dia ohatran'ny te, raha ato ve izy dia tratran'ny accident, raha ato ve izy dia nisy nanendaka. Zavatra rehetra tsy voatery ho takatra ty adodokelitsika te fa tsika igny miseho amilay miaratsiny amin'ilay fomba fiteny miseho amilay tsy mahatakatra ninninona akory dia voatratra zavatra kely dia raikitra mifantaniana fa ahoana ihany ary tompo fa maninona ny ohatr'izao tsy takatry ny saitsika izany, tsy takatry ny sai fa izy mahalala ary izy miteny ary manambara izy fa zava-miafinatra fahagoly zany Kristy ao anatiny. Dia averiko eto na miady amin'ny problema na manana problema ianao zany ary nge mbola tena zavatra avolenta be fa ny olona nge rehefa mpivady dia tsy manana tsy samy manana problema fa problema iraisany. Rehefa ao amin'ny Kristy ianao dia zao mila fantatra ao tsy problemanao irery fa problema tsy fantatranao zay zao za fomba fijerintsika hoe problema io fa ny tiako lazaina hoe raha manana amin'ny Kristy io izy mety hafa mihitsy ny fomba fijeriny an'io fa Kristy mantsy manahirana zay izy io mantsy. Misy fotoana ny mpianatra mba tena tsy mpianatra moa zany fa Marta sy Maria mba tena sery ny erina niraka olona ho any andiara iny andana mankany aminy kany an Jesosy dia teneny izy hoe marary lay tianao, marary lay tianao. Dia ozy izy Jesosy dia ho any amin'ny tsy niteny aloha izy fa nafarany fotsiny le olona ay eny ary teneny hoe ho avy io izy zay fotsiny valy le hoe marary lay tianao le olona efa mba sehany ery ho avy hony izy. Dia ozy izy amin'izay ny resaka tamin'ny mpianatra ataontsika ho any amin'ny Lazarosy ataontsika andeha hamoa azy amatory Lazarosy. Dia ozy izy ny mpianatra ay raha matory izy dia tsara ihany. Dia fahitan' Jesosy hoe reto tsy mahazo resaka mihitsy fa aloha atao teny mahitsy ihany neny reto maty Lazarosy ataontsika andeha hanangana azy. Dia mbola tsy azo nyretsy feveriny hoe ity Jesosy ity zany tsy takatra ny saina mihitsy fa ndraindray izy manao fanoharana dia very fa fanoharana angamba zany maty olo Lazarosy tsy hay izay ty lazaina fa ndao anaraka azy fotsiny. Ny tiako lazaina aminao le problema efa faratapony avona, faratapony hoe maty fa miga Jesosy matory ny dikan'izany. Ianao zany mety miady sy mikorofoka be ohatrany hoe mpivady zany dia le vehivavy ny sery no mafy mihitsy le lailahy mbola miteo mijery tele ihany ordada mpangalatra 5 langy ireo efa tafiditra ireo lao izy hoa hoe teleany any mijery fa ohatr'izay raha miatrika fakapana Kristy mivelona ataona misy 5 lahy manao fasafasy amiko tamin'izavao koa ty tamin'izavona ndraiky an Jesosy dia andeha manatrika fitoam-bavaka amin'ny 7 alina vao mody avy any isotry zany quartier rouge zany sa mbola kely tamin'izany fa eniko mihitsy mafanana any natao foko any izaka lakamisy ariva mandeha tongotra mamaky vakelakelatra misaotra Jesosy sara nefa tsy mbola nahazo an'izany zava-miafina nafeniny zany mbola nafenina azy
tsy fantatro akory zany fa ny fantatro za dia manompo an' Jesosy, za dia mivavaka, za dia avy nanompo. Amin'izao mpahafantarina antsika Kristy velona ny antsika. Mamaky vakelakelatra-trano ianao, Kristy velona ao anatinao. Manao ana ny finoanao azy, matoko ve ianao sa sady mangovotra ihany velona Jesosy, velona Jesosy. Vao misy manana kely, hoy ino zany zay ny ataontsika io mantsy. Le mamaky baiboly a zavatra ray, fa le hiatrika fiainana zavatra hafa koa. Le mamaky baiboly a samy resy lahatra daholo. Indrindra moa kitory-teny zany, misy olona zany mamila paherezina zao Jesosy raha vavy ary haitsika mihitsy zay. Le mampahery ny hafa fa hiatrika amin'izay manahoana ny fietrehantsika an'izany Kristy velona atao anatiko zany. Kristy ato, fanamahery ny ato, tsy miankina amin'ny zavatra miseho, tsy miankina amin'ny zavatra mitranga, tsy miankina amin'ny vola eo pelantanako. Indray rehefa be vola dia ohatra mahery mavita mamindra tendrombohitra, haitsika io mahery ny Andriamanitsika, mbola mibotsina amin'ny paosina zay. Rehefa failina ray sisa tavela tsy satso, avoaka verset manaraka misy fotoana anginana misy fotoana itenenana. Efa tsy mintsony an'le Kristy velona ao anaty zay, efa varaotsana, efa matahotra, efa tsy fantatra tsony. Androany atehiresaka aminao, raha tsapanao ny fahateram-baovao amin'ny Kristy dia nomena fanamahery isika, mahery zay ao anatitsika. Tsika miatrika ady sy fakapana io, mahery zay ao anatitsika, maharesy ny fakapana io. Aza mieritreritra zavatra hafa zany, ka tingefa ohatran'izao e, ka tinge ohatran'izao e, ka tinge ohatran'izao e. Mahay loatra mantsitsika, mahay loatra, manana expérience be loatra. Dia ozy izy Jesosy raha te hahita amin'ny fanjakany lanitra, verina ohatran'ny zaza aloha. Fa raha ianao sy io fahaizanao be io, tsy mahita amin'ny fanjakany lanitra amin'io ianao. Fa mila verina ohatran'ny zaza ianao, zaza tsisy expérience ninino, fa zay tenena azy tonga izy dia mino. Raha miteny aminy ianao io misy piscine, tana mitsambikina, iva kely io, lasa izy mandeha. Nefa le piscine 4 mètres ny alaliny, fa lasa io. Fa tsika olon-dehibe zao raha fanombanombanako azy io. Za zao eo amin'ny 1m60 eo, na hatsangako ary mitanako tsy mipotra tsony. Rehefa miaraka amin'ny Kristy dia mila mino fiaina mpinoana. Ny adinao tsy ady amin'ny problema, tsy ady amin'ny fakapana sy ny sisa, fa ady amin'ny finoana. Finoana satria ianao tsy mino, tsika tsy mino, tsika tsy mino. Ilay amin'ny voalohany tsika mandray amin'ny Kristy, resy lahatra, faly. Izy izy ilay izy roa lahy teny amin'ny mosy tsy nentanentana fa mifontsika fony izy nyresaka tamintsika. Fa tapitra izay dia mivalina ilay izy, miatrika zavatra voavoatra, dia verina tsy mino. Dia izany mampatonga antsika tezain'Andriamanitra foana. Satria izaka mihentsika eto izany efa mahita verina tsy mino indray ao ambadika, tsy mino indray ao ambadika, tsy mino indray ao ambadika. Dia tezain'ny tompo foantsika. Fa androany ny fiarahana amin'i Jesosy raha lasina bafy dia finoana. Rehefa noraisinao izy, rehefa tsapanao izy, nampiditra fiainana tao anatinao, rehefa henonao le fiandohan'ilay loharano mibohoika hozy tsika tamin'ny maraina, dia mila mino amin'izay ianao fa Jesosy ny velona tao anatika. Tsisy adiko irery zany tsony. Ny mpivady tsy manana ady irery manokana, tsy manana vola manokana, tsy manana fitahiana manokana, ty fitahiana manokana ty, fa eraha manana zavatra rehetra, tsy manana problema manokana, fa eraha manana. Dia ianao mila mino an'izay zavatra izay, ela miresaka amin'ny tompo. Izay ny ilantsika mivavaka nye, fantatrao ny asan'ny vavaka, ampiorenana ny finoantsika. Fa rehefa tsy miresaka amin'ny tompo isika dia tsy mitombo ny finoana ny anatsika. Rehefa tsy mino isika dia matahotra, dia mangovotra. Tena zavatra kely tsisy dikana ary dia mahareraka atsika. Nefa tamintsika le nino ny ady be fa tena natanjaka. Fa rehefa tsy mino zavatra kely fa zay vao vitany amiko, kapitra ny fiainako. Ahoana ty zavatra ty? Fa rehefa mino ianao na ny ady mafy indrindra, afaka mijoro ianao, mahery zay ao anatiko.
zay zara tamin'olona hoe izao tsika mamaky bokon'ny jaune ndray bokon'ny jaune jaune voalohany toko faefatra ny faefatra iny lehilahy jaune iny koa miatrika zavatra be dehibe ihany koa rehefa mamaky ianao ny boky ny apôstôly Paoly dia jereo tsara zavatra soratany fa fampaherezana be tsisy ohatran'izany fampatanjahana be tsisy ohatran'izany nefa iny olona iny manoratra boky any amin'ny prison any izy manoratra mampahery olona le olona mpaherezina ny tokotany ohatrany hoe ianao zany matikanoanana dia le olona mpaherezina olona misakafo tsara feno tsara ny latabatra ampaherezina fa mitady ho kivikivy raha lahy maherezina efa le olona manan-tsakafo tsara ianao tsy manana iny ahoana ny tsy aherezana amin'izany jerenao le hery le zava-miafina mihitsy ao anatin'le filasany tsara mahery izy amin'ny fanambaran'izany ny ovitrofotra nge zao tontolo izao ary tena nikorotana hatramin'ny fanjakana romanina nanaovan'ireo rahalahy reo azy tena tonga hatrany anaty lapan'ny mpanjaka mihitsy zany filazantsara zany nefa olona faran'izay tsotra tsy mianatra na inana iny tantsaha mpanjolo fa tonga hatrany amin'ny vadin'ny mpanjaka ny filazantsara olona tsy matahotra no faty hiatrika fahafatesana tsy matahotra ankehitriny satrohanao azy satroboninahitra ny fiainana tsika ankehitriny miatrika fahafatesana zany mbola miady varotra amin'ny tompo mihitsy kataka Jesosy nao mbola ohatran'izao mbola ohatran'izao nefa Kristy mitovy fa le finoana tsy mitovy maninona le finoana tsy mitovy satria tsika tsy amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra manana ianao fifandraisana amin'ny Kristy dia mitombo finoana ninina atrehanao ninina ady atrehanao ozy Andriamanitra milaza ozy ny tenin'Andriamanitra milaza tsisy fakapana manjoanareo zany mihoatra no zay zakan'olombelona fa ny fakapana dia asian'Andriamanitra lalana fahanareo mivoaka tsika rehetra dia tokony olona mpandresy daholo amenna tokony olona mpandresy daholo tokony olona miaina ny fandresen'i Kristy Kristy no nanao ny hetsika rehetrarehetra dia tsika mitaty ny vokatra fotsiny sisa zany mantsy ny reny mpivady reny ny système zany ao anatin'ny baiboly dia ohatrohatran'izao hoe nametrahana le izy hoe ny vehivavy mitady mikarakara tokantrano dia lehilahy mitady vola dia ohatr'izay ihany koa anatin'ny fiarahamonina moa zany fa rehefa mampidi-bola le lehilahy dia vola iaraha-manana le izy fa tsy hoe okitsy zany nandeha ianao ny nandeha fa nisy mpikarakara ihany koa tao anatin'ny tokantrano fa raha tsy zany ianao tsisy ny karakara zana koa sasisa iaraha-manana ny fandresena Kristy nanolotra ny tenany teo ambony azy fijaliana dia zany maharesy ny fahotana Kristy nanolotra ny tenany teo ambony azy fijaliana dia zany mandresy ny devoly sa tsika nisy nanao inona mba handresena ny devoly fa dia nisy nametraka kely loha tany an-danitra tany ohatra le resantsika le hoe Simona mitondra ny vola be Petera sy Jaune ty ozy izy mba tena tsy hay hoe ty ve mba eto any amin'Andriamanitra any mba nomezany ala izy sa tsy fantatro ny tao an-tsainy diary ty mba misy vola ozy izy tena maiko vola be nareo lafa zao mba meo an'io fahefana io mba handray fanamasina ihany koa zay rehetra metrahako tanana ozy izy Petera sainge mahazo any maimaimpona maimaimpona ny azona Jesosy nanao sakrifisy rehetra dia izay mandray maimaimpona Jesosy niasa sy mivelivy Jesosy nanolotra ny aina dia tsika ny vovonjy zay le tsy avaminareo zany fanomponan'ny Kristy ity zany le zava-panarehetra tsisy avy amintsika daholo raha miresaka hery tsika tsy azakazakitsika amin'ny mampahery atsika tsy azakazakitsika fa Kristy nanolotra ny tenany ho atsika dia ny anjaratsika dia ny mino an'izay zay mino rehetrarehetra mahery zay mino dia mahery Kristy nanao ny zavatra rehetra ny anjaratsika dia miaina sisa mino fanolana mbola eo amin'ny hetsika farany mbola midongy ka mafineny manjoay ka teo aminao le izy dia mora aminao no miteny ka le olona angefa hoe zao nefa Kristy efa miteny fa vitako inge zavatra rehetra fa vita ny zavatra rehetra fa tapitra ny zavatra rehetra ny anjaranao dia ny mino sisa
ka le izy ohatran'izany ka le izy ohatran'izany rehefa voaray ny famonjeny dia Kristy amin'izay ny velona ao anaty mandeha moty a Kristy ny velona ao anaty mety mbola manahirana le vady ao an-trano mety mbola misy ady a zay ny teneniko a tsy hoe Kristy no mitantana zavatra rehetra dia milamina zay mantsy ny olana ny tsy fantakaran'olombelona amin'izay fa ny olombelona mieritreritra hoe raha fahalalako an'izany Andriamanitra zany hoe tena miteny fotsiny izy dia mijanona ny tafiotra sy ny ranomasina dia problème dia koa mba hiteneno kely Jesosy fa izy tsy voatery anao an'izay a fa ny promesiny a za tsy miala aminao na mafoy anao zay ny promesy fa tsy hoe ataoko milamina ny tafiotra anao dia tafiotra mety eo fa ny promesy za tsy miala miaraka tamin'i Jesosy ny mpianatra fa natopatopany alondrano ny sambokely izy matory somatsara ao anatin'ny sambokely zay teny kely fomba fisainana aloha tsy mitovy mihitsy tsika vao misy kely tonga dia mikorotana Petera sy Jaona tsy tena ny mpianatra avoaka daholo ny rano tsy fantatra aloha hoe ahoana ny mampatonga an'i Jesosy matory ao anaty sambokely feno rano fa raha ny mba heritreritro manokana mody matory izy za rery zay sambokely ve feno alondrano feno rano dia ianao mieso na iza koa misy azy avy ary ny orana taitra ianao ko mainka avazana anavelany teo mihitsy metsady mitsika any izy mihainao amin'ny Petera tsy aingana 30 taona tsy maresantsika io rano io 30 taona nampanarato alefaso fa vitatsika io lefaso arosy mietsika ihany ny rano izy ao izy ao fa tsy hoe niala izy akorina hoe niandrika ao porofo be mety miaraka amin'ny Kristy isika fa misy alon-drano fa ao anatin'izany izy tena mampianatra lehibe izy eo aminareo lehibe miandry ianao ino an'izay miandry ianao ino an'izay rehefa mino an'izay ianao mitsahatra ato ny tena misy tafiotra ty foty miovaova be miakatra ny tension midina ny tension ao ny tena misy tafiotra tsy mety ivelany ny olana dia ty ivelany milamina ho azy eny any izy iny rehefa tena atao fandiniana sa tsy nilamina ho azy eny any izy rehefa atao fandiniana aty mihitsy ny manahira dia mila ny Kristy mila finoanany Kristy dia milamina zay ny tiany tompiainantsika dia hitantsika eny amintsika amin'izay hiteny amintsika amin'izay le filazantsara le Jesosy io le Jesosy io mampilamina azy io le Jesosy io le Jesosy fiainana io le mahery zay ao anatinareo no zay ao amin'izao tontolo izao mampatahotra amin'ny fidim-bary fa mahery zay ao anatinareo no zay ao amin'izao tontolo izao zanak'Andriamanitra afaka mijery fidim-bary dia tsy miteniteny foana tsy miteny rery misy ampitenen'ny vidim-bary miteny rery mihitsy mahita an'le izy ianao ty zany moa dia tsy hidina tsony mihitsy tsy vary ny iresany amin'io fa vidim-bary tsy hidina tsony zay zany ny farany misy ampitenen'ny problema misy ampitenen'ny ofatrano misy ampitenen'ny zavatra maro isan-karazany ny antony ozy tsy hainantsika le Kristy velona ao anaty raha tiatsika ny aharitra tsara ny fiazakazahana miaraka amin'ny Kristy raha tiatsika ny tsy korotana raha tiatsika ny orina raha tiatsika ny afana ho tsara madio ny any anaty ozytsika tamin'izy le fantaniana tamin'ny mariny ahoana ny ampatonga le circuit le parcours ilamina fa tsy miovaova mbetika mafana mbetika mangatsika mampatonga antsika mangatsika iny tsy mino fa Kristy velona zay fotsiny zay aza mitady vahaolana hafa ianao no mieritreritra an'izany raha milamina nge le problema pastera milamina ansika na milamina rio rehefa tsy mino anao fa Kristy velona ao anatinao mahita hafa hikorotanana indray ianao sotra ny tompololo lamimino raha izay tika zay mbola betsaka ny amba tena misy oatra zany mihitsy eto ambavaka pastera le oatra zao hita le eto ambavaka sotra ny tompo aloha vao miteny izy hoe aloha dia efa azonao an-tsaina hoe nahazo aho fa mbola tsy milamina mihitsy ianao raha vao tsy hinona Kristy velona ao anatinao sana mpanompon'Andriamanitra ary mikorotana foana rehefa tsy hinoko Kristy velona ao anatiko fa rehefa hinoko Kristy velona ao anatiko dia afaka ny orina afaka ny andresy fakapana afaka ny andresy ady sarotra
mafy ny eny njady tamin'ireo rahalahy za tena mieritreritra mihitsy ary tena mba misaintsaina ny tantaran'ireo apôstôly ireo mihitsy hoe tena mba firy amin'ny firy olona firy amin'izao androntsika zao re mataty izay nanjoany ireo firy fa mafy eny izany rahalahy sanabary ianao mihiraka Kristy fa na verse tsotra be zay manambara ary ny boky Salamana izy milaza hoe ny anjeliny Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy zay marina any amin'ny Salamo sady didikosoana fahafiry na fahafiry ny anjeliny Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy fa neny ny apôstôly Paoly tsy fantatro anjarantsika mandinika ny zavatra soratany hoe tsy matahotra ny Jehovah ve ty Paoly no dia ty loza rehetrarehetra ty manjo azy fa ao anatin'izany zavatra rehetra zany izy ny manambara amin'izany ozy manoatra no mimpandresisika ohatra ny hitako mipaozy miresaka amin'ny rahalahy mampahery ny rahalahy izy antrabara vy sady manolotra n'ilay taratasy timy any Romanina zao lazaina azy manoatra no mimpandresisika amin'ny alalan'ilay tiatsika mimpamanga indray miondrikondrika le vangina atao mitsikitsiky be tsy hita izay andraisana azy nefa normalement tokony any amin'ny prison zany mifangatahana mangata asaivo manao vavaka fifadikana nalambavaka tsy akijanona fiangonana mandrapivoakanay Silasy ato loza ny manjoanay ato isan'andro kapoka mbo voaka ny toriteny andry mandeha vaky ny sampo loza fa le olona ianjadiny ny fahoriana maro isan-karazany afaka mijoro dia miteny Jesosy hafa ve ny ao anatin'ny Paoly tsy Jesosy spécial ny azy dia ny antsika Jesosy simple tsy misao io na hoe tsy ampidôzy tsy fanafody io fa mitovy Jesosy ny Paoly amin'ny Jesosy ato anatika dia ao anatinao raisinao izy zay Jesosy zay nentinao mamakivaky fiainana zay Jesosy zay nentinao afaka afahanao mijoro vavolombelona zao tontolo zao tena potika ary ny kristianina betsaka lasa manaraka ny fanao zao tontolo zao ny atao hoe manaraka fanao zao tontolo zao dia manaraka ny fomba fanao zao tontolo zao manaraka fomba fisainana zao tontolo zao manaraka ny fomba fitediavana zao tontolo zao vola manao tsindry falavo tsy te halalan'izaniza zay atavavoaka ny tenany any zany atao hoe manaraka ny fisainana zao tontolo zao Romanina toko fa 12 ndeny voalohany fa miovao zany fanavozana saina alalanareo sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady akasitrahana ny marina raha ao amin'ny Kristy tsika tsy tokony ho amin'izao tontolo zao ny fomba fisainantsika fa tsika maharesy zao tontolo zao maharesy zao tontolo zao zao tontolo zao mahita lalana ny ambanin'ny tany tsika ny lalantsika ny an-danitra dia Kristy ny velona ato anatintsika zao tontolo zao manambaka efa zavatra efa misy défaut zao mbola ambomboariny takotakominy afahana manambaka n'ilay olona tsika zanaka Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra Kristy ny velona ao anatintsika tsy manaraka amin'ny fanao zao tontolo na tsy hanao an'izany ary aho ny tompo mamelona ny ankonako eny tsy vola mamelona ny ankonanay zay tamin'iny ina moa confinement iny ay tsy nandeha tamin'izay loany ny rehetra olona ty asa fa dia efa mikatona le fotoana kely mba hisokafana zara raha misy vola fa tena eritreretinao hoe fito volana sa fivolana hatramin'izao le asa mbola tsy tafaverina amin'ny loany fa dia fampijery fotsiny hoe tena etsana rangahy Andriamanitra misy olona ampiasainy foana eny an-dalana tsy takatra ny sainao tsy fantatrao mihitsiny zay tsy manao demande ninina fa tamin'iny confinement iny zany mba mijoro vavolombelona kely ama misy bruit kely anankiroa maneno zay foana misy amin'ny vola tonga tsy takatra zay pipipi dia efa fantatra mivadiko le zay indray le asa tsy mandeha amin'izay loany mihitsy zay indray matapitra ny confinement ohatran'ny nalahelo kely indray zay ohatran'ny tsisy tsony le feo satria ny tompo manana ny fotoana tapitra indray saison vaovao indray zao zaho aminao foana toy foana ny lalana na manambola na tsy manambola Kristy velona ao anaty ny mpivady foana zay le naboka na clément iny moa tsy enjery maimbo ataon'ny olona fotsiny
tanypoko tonga eo ambony pilipitra eo sy ny eo naboaka anankilema na mitombo arenana mimantra vao miesona fotsiny ny ray nefa afaka heritony ianao miesona velona ohatry ny nefa lokalokatra ny inona tery amin'ny firaisana sy teny amin'ny pilipitra teny fa ny an'Andriamanitra tsy ohatr'izany. Kristy velona ao anatsika misy fotoantsika reraka ampaherezo ny tanana miravoravo Kristy tany amin'ny Isaia zany ho avy Jehova hitondra famonjena ny andrasa ampaherezo ny tanana miravoravo fa tia amin'ny fanekena vaovao zay tanana miravoravo ampaherezo lehibe izay ao anatinareo lehibe izy tsy miova mihitsy mifahalehibiazana ianao no mety reraka ianao no mety kivy ianao mety manjonitra ianao mety tena misy fotoana mety amiteniteny foana mihitsy nidikana hoe miteniteny foana tsy voatery miteny ratsy fa le miteny rery iny efa miteniteny foana iny le miteny hoe fahoana ihany teniteny foana iny sao dia verinao fa tsy teniteny foana re ianao mety misy zavatra be lehibe fa le ao anaty mahery foana ampaherezo zay atrehanao ampaherezo ny tenanao lehibe le ato dia ozy izy Petera ihany koa milaza efa nomeny ny herin'Andriamanitra antsika inge zavatra rehetra momba ny fiainany mba mitompanaraka an'Andriamanitra ao anatintsika inge misy fanamahery fitiavana ary fahonona tena zany ny ao anatintsika ka inona ny atahorantsika inona ny ankofinantsika menao fa misy zavatra nikasihan'ny tompo anao tao anatin'izay afatra zay ataontsika efa afaka